Zao Andriamanitra manome antsika finoana. Romana 4:17 milaza hoe ho an'ny olona rehetra no nanomezan'Andriamanitra ny ohatra ny finoana. Ka manana finoana ianao, tsy mila mivavaka amin'ny finoana, tsy mila mivavaka ho an'ny finoana, mila mampiasa ny finoana izay ananako fotsiny aho. Ary arakaraka ny ampiasaiko ny finoana izay ananako no amafy izany foana koa. Afaka mitombo zany fa ny fomba tokany itombony dia rehefa ampiasaina izy. Ary ery ny finoana, tena ery miavaka zany izay mitoetra ao anatin'ny fanahintsika. Ary rehefa voaka zany, misy zava-dehibe mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ohatra hoe ny Baiboly zao dia milaza fa hoe rehefa mivavaka ny olona marina dia misy hery lehibe izay mivoaka avy ao amin'izany. Ka ny finoana zany dia hery sy tanjaka. Manana finoana isika. Ka za mino fa zany dia misy karazan-dalàna ny natiora izay afahako mampiasa na manary zany. Dia zao, raha tsy ampiasainao ny ozatra dia lasa malefaka sy malemy. Dia tsy ho afaka ampiasainao tsony raha folaka ny sandrinao na ny tongotrao. Rehefa afaka ao zany avy eo, ohatra ny efa teo efa ela. Ny ozatra dia mbola malemy ka dia mila fanavaozana ianao dia mila atanjanao indray zany avy eo dia mino aho fa ohatr'izany mihitsy ny finoana. Ny olona rehetra dia nomen'Andriamanitra ny ohatry ny finoana, ary tsy hoe zara fa finoana fotsiny, fa ohatry ny finoan'Andriamanitra. Fa mila manana karazam-pinoana ianao raha zany tsy foha amin'ny maraina. Rehefa miala eo am-pandriana maraina ianao manisy finoana eo amin'ny tongotrao, dia finoana amin'ny tany, fa raha mihaona izy roa ireo dia ijoro ahitsindray ianao dia miasa amin'ny finoana foana isika zany, karazana finoana natioraly. Mila manana finoana ianao rehefa anaty embouteillage. Amen. Tsy maintsy manam-pinoana ianao zay vao afaka mitaiza zaza. Mila nanana finoana betsaka vao nanambady sy nijanona amin'izany ela. Mila manana finoana betsaka fa rehefa afaka manomboka manakatra isika fa zany dia karazam-pinoan'Andriamanitra izay ananantsika mampino an'i Kristy, ary zany mihitsy ilay finoan'Andriamanitra izay ao anatsika. Fa tsy karazana finoan'olona fotsiny zany, karazam-pinoana izay ifoazantsika amin'ny maraina sy ametrantsika tongotra amin'ny tany, fa tena karazana finoan'Andriamanitra manokana izay ananantsika. Ary Paoly efa tonga tamin'ny teboka izay tena nivelomany tamin'izany finoana izany. Hoy izy hoe tsy za tsony velona fa Kristy velona ato anatiko, ary ny fiainana izay iainako ankehitriny dia ivelomako amin'ny finoanan'ny zanak'Andriamanitra izay maty sy nanolotra ny tenany ho ahy. Ny finoana zany tsy ilay zavatra izay hoe tsapantsika sy hitantsika fotsiny. Ny finoana dia fanapa-kevitra ataontsika ny amin'ny andeha ametrahantsika ny fitokiantsika. Dia mbola tiako lazaina ihany zany. Finoana tsy fihetseham-po izay andrasana ao ananantsika, za tsy milaza hoe tena mahatsiaro be finoana be andro any. Hitanareo matetika tena mahatsiaro ozitra sy feno fanahy rehefa mivoaka anao zao, fa misy fotoana koa tsy mahatsiaro ninninna fa efa hitako fa rehefa mandingana am-pinoana mamaly antsika foana Andriamanitra. Rehefa manao zany dingana finoana zany ary manampy antsika izy, ahatonga antsika any amin'izay ilana isantsika. Fa raha mijoro fotsiny eo isika dia miandry ahatsaba zavatra. Dia afaka miandry mandrakizay isika. Satria ny finoana dia fanehoana ireo zavatra tsy hitantsika, fanehoan-javatra izay tsy tsapantsika. Ny marina izy zany nilaza amin'ny Baiboly hoe fanehoana ara-panahy zany. Fa hoe afaka matoky an'Andriamanitra isika. Hitanareo misy karazan'olona maro izay mamindra ao any am-piangonana isan-kalahady, kanefa tsy mba mianatra mihitsy manao fanazarana na mampiasa ny finoana. Ny finoana dia hery izay mitoetra ao anatintsika ao, ary hitako fa afaka voakantsika amin'ny fomba telo zany. Amin'ny alalan'ny vavaka, dia miteny, dia miasa. Amin'ny vavaka ampinoana, amin'ny fitenenan'ny zavatra ampinoana. Za dia miresaka foana ny amin'ny mahazava-dehibe ny fonana amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny feo mafy. Raha tsy mianatra mampijanona ny filazana ny fihetseham-pontsika isika dia izay heverintsika ka manomboka milaza izay lazain'Andriamanitra dia tsy maintsy anana olana foana. Fa tsy manevitra zany aho fa mba anao karazana seminaire ninninna naiza ka hoe ao anatin'izany seminaire zany sady amin'izay toerana samihafa miresaka mikasika ny mahazava-dehibe ny fifanarahana amin'Andriamanitra ambava sy ny fifonana ny teniny amin'ny feo mafy. Ary afaka porifoka aminareo amin'ny toerana maro dia maro samihafa ao amin'ny Baiboly zany. Ka avoaka ny finoana rehefa milaza fa manana fahasoavana eny amin'izay rehetra alehako dia soratra masina zany. Ary raha milaza zany
manampiaina vao ny saiko indray zany fa hoe afaka matoky an'Andriamanitra, afaka mamoaka ny finoko rehefa mivoaka ny trano ho an'Andriamanitra izay manome hafahasoavana eny amin'ny aleako rehetra ka manao zavatra manokana amin'ny fiainako. Fa nisy andro any araka tamin'ny olona dia tsy nahazo ny parkina izay nilaina izy dia hoy izy hoe reto isy reto ny tena chansako. Hoy aho hoe antenaiko fa mba ho akaiky matetika foana nareo anivako izany toetra izany. Satria hitanareo zao zany ny toetra ananan'ny olona ary toetra nananako ela be ihany koa zany. Fa tena afaka mamoaka ny finoantsika ho an'Andriamanitra sika anehoany antsika fahasoavana sy hanaovantsika zavatra tena ampitanatana vava mihitsy. Ireo zavatra kely sy ireo zavatra be ary tena mahitsy aminareo matetika faly kokoa ny amin'ny zavatra kely mihoatra ny ataoko amin'ny zavatra be. Firy aminareo ny tsy mijery an'Andriamanitra fotsiny miaraka aminareo amin'ny fiainanareo isan'andro dia mampitranga zavatra izay fantatrao fa hoe Andriamanitra miteny fotsiny hoe ity ary tena mahitsy aminareo rehefa misaina mikasika ireo taona maro dia maro izay nandehanako tany am-piangonana sy ny tiavako an'Andriamanitra. Nandre mikasika nitokiana an'Andriamanitra any amin'ny famonjena dia nino zany dia nino fa voavonjy fa hoe ho any an-danitra rehefa maty fa tsy nalala ninina amin'ny finoana. Le tena finoana zany hoe nalala ny finoana any amin'ny famonjena fa tsy fantatro le fanomezana mahafinaritra ny amin'ny finoana izay nomen'Andriamanitra antsika izay afaka hitondra fanasitranana amin'ny fiainantsika sy izay afaka manampy antsika hiaina fahafahana avy amin'ny heloka sy fanamelohana sy afaka mampanao antsika anao zava-dehibe dia zavatra izay tsy haintsika koa ny fanaovana azy. Dia ty ampaheranareo fotsiny tsy mba ho kamo zany na amely zany fanomezana mahafinaritra zany atory ao aminao. Rehefa mijoro eny ianao ka miandry fihetseham-po anery anao izay tokony ho ataonao amin'ny finoana ary raha manao zany amin'ny finoana sika tsarovy fa ny dikan'izany matetika dia hoe manao zany tsy ampihetseham-po matetika mihitsy tsy mahita ny vokatra akory amin'izany fotoana manokana izany. Ny Baiboly milaza hoe rehefa mivavaka am-pinoana nareo mino fa efa mandray sady nareo sady azo zany. Tsy nilaza izy hoe tsy mbola azonareo zany fa hoy izy hoe rehefa mivavaka nareo mino fa efa mandray ary ho azonareo izany. Zao inona no mitranga anaty vavaka mamoaka ny finoanao mino fa mandray ianao. Inona no mitranga eo afovoany zany rehefa azonao zany fa aretana betsaka sy lainga maro avy amin'ny Satana. Iresaka mikasika izany rehetra izany sika za zany dia mikasika ireo karazan-javatra atrehantsika amin'izany eto amin'ny herinandro ity ka tsy asoanao zany ny finoana raha tsy avoakanao. Mamoaka ny finoanao mivavaka ianao amin'ny filazana hoe afaka voakanao ny finoanao tontolo andro amin'ny fianarana ny fomba fonanao amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny feo mafy. Foenao maraina dia milaza hoe Andriamanitra tia fa marinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy efa voavela ny eloko rehetra ho andro tsara ty androany ty. Tena isy zavatra tsara hitranga amiko androany, isy zavatra tsara hitranga amin'ny lalako androany. Zany zao karazana fomba hafa ivavahana. Tsaroako David ny teny tamiko ndray andro dia hitanareo Andriamanitra mandresy lahatra olona amin'ny fomba samihafa. Fa tsaroako David nisy fotoana ny teny hoe ny finoana dia vavaka. Haiko hoe inona ny tiany ambara tahaka ny hoe tena tsotra mihitsy zany matoky ianao Andriamanitra vavaka izany. Fa matetika sika manao karazana fombafomba maro ao anaty vavaka dia asaroantsika zany dia amarintsika zany ka tonga hatrany amin'ny toy ny hoe adiditsika ny fanaovana azy fa tsy tena ankafizitsika. Tena mahery ny vavaka manova zavatra zany fa mila vavaka ampinono sika. Za mino fa manana daholo sika angamba atahotra maro be loatra. Karazany kely maro na koa karazany lehibe iray izay matetika hitako fa saika manana ireo karazana tahotra kely daholo sika izay efa tena mahazatra antsika sy efa atrehantsika saika ela foana ka lasa hoe angamba tsy fantatsika tsony hoe manana izany sika. Ahoana ny hevitrareo, mitombona ve zany? Firy aminareo no mety eritreritra hoe mitombona? Mieritreritra hoe mba impiry azy sika no misaina hoe tena ho ataoko zany. Dia misy fisainana mampatahotra avy eo.
de lasa tsy anao zany tsy mba mijarona akory sika milaza hoe ten'Andriamanitra zany ve ny zavatra tianao ataoko, satria rehefa milaza ny baiboly hoe aza matahotra zany tsy midika hoe aza mahatsiaro tahotra. Dik zany marina hoe rehefa mahatsiaro tahotra ianao aza atao manakana anao zany. Ny heri-potsy hoe tsy sy tahotra akory fa fiezana miatrika ny tahotra misy zany. Ka ilaintsika ny mianatra ny fomba raha andeha hanao zavatra ray ka tonga io sainy mampitahotra io de mila everiko izay zavatra andeha ho everiko de fantariko fa mety io ny devoly miezaka miazona amin'ny-javatra izay tian'Andriamanitra ho ataoko zany, fa afaka alefako mahitsy zany de ilazako hoe za ndray de tsy haina mitahotra zany. Tsy haina mitahotra ary resaka atao amin'ny feo mafy zany, tsy haina mitahotra zany satria Andriamanitra momba de avy eo mitondray de lasa mitoy ihany laza aminareo zao tena tezitra amin'ny devoly satria mangalatra ny anjaran'ny olona amin'ny alalan'ny tahotra izy, ary tsy tiako avelanareo angalariny devoly zany ny anjaranareo. Tiako azonareo ny tany kanahana fa tsy mankany am-piangonana fotsiny de mandre mikasika izany de miresaka mikasika izany amin'ny fiainanareo de mivavaka ao an'izany fa tsy mba hiaina mihitsy ny fampanantenan'Andriamanitra. Tiako ankafy an'Andriamanitra ianareo de ankafy ny tenanareo sy ireo olona manodidina anareo de anao izay afaka ataonareo amin'ny fiainanareo mba ho voninahitr'Andriamanitra. Fantahotra anao nakana ny tsikelikely amin'izany. Tena mahonena mihitsy rehefa malala sika hoe raha afaka tambatsika ho antontany ray zany reo zavatra rehetra angalariny devoly amin'ny olona atao amin'ity hevitra ity tamin'ny alalan'ny tahotra. Azo antoka fa ho tezitra tanteraka amin'ny tenantsika sika. Ny amin'ny famelana ny fahavalo nanao zany hoy hoe mamela ny fahavalo nanao zany. Toetra iray ihany no afaka ananany kristiana manoloana ny tahotra izay azon'Andriamanitra ekena ary tena tsotra kely mihitsy tsy mba atahotra ao. Tsy mba atahotra ao. Averina indray fa tsy midika zany hoe tsy mahatsiaro tahotra ianao, fa raha tsy sakatrao no mahasamy hafa ny zavatra resahako. Amin'ny manaraka rehefa mahatsiaro tahotra ianao de saina hoe tena ohatrany tsy netamiko le izy. Arak'izany zao za de nanao dingany finoana eto de ilaza zavatra hoe tsy fantatra hoe afaka mivavaka mampandositra tahotra nareo. Ny zavatra veriko fa mitranga rehefa mivavaka nareo. Hitako hoe tokony hivavaka ianao mba hanomezan'Andriamanitra anao hery. Hiatrika tahotra. Rehefa tonga amin'ny fiainanao zany, ianareo nahoana? Satria Satana dia anao izay hezonana antsika foana tsy handroso foana. Inona no lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana 2:9 fa varavarana lehibe ny voavoa azoko miasa tsara nefa maro ny mpanohitra. Dingana vaovao, devoly vaovao, fa ohatr'izany foana zany. Vavaka ho an'ny fisandratana sika dia adinontsika fa isy zavatra hiaraka amin'izany fisandratana izany foana koa. Fa varavarana lehibe ny voavoa nefa maro ihany koa ireo mpanohitra. Aza mangata-javatra amin'Andriamanitra raha tsy vonina ny andony vidin'ny fananana azy. Matetika sika mangataka zavatra amin'Andriamanitra de menantsika de tsika indray nohatra ny tena tsy azoko hoe inona ny zava-mitranga fa devoly manao izay ampitorana anao zany. Ka mila milaza ianao zany hoe tsy atahotra izany ao. Raha mbola fantatrao komponao fa hoe ianao de manao izay inonao fa Andriamanitra no mitarika anao na raha ohatra zavatra ao amin'ny tenin'Andriamanitra zany de mila nananao antoka fa mitoy anatin'ny ezaka ianao. Ny tahotra midika hoe miala mitsoaka, mandeha mandositra ary misy karazany maro ny tahotra. Izany hoe zao no jereko tamin'ny dictionnaire daholo izy rehetra indray mandeha de jereko tao amin'ny encyclopédie de tahotra amin'ity zany de tahotra de tahotra de tahotra de phobie ty phobie. De hitanareo, za koa hitory amin'ny tenako tahaka ny fitory aminareo amin'ny herinandro ity. Satria za tsy mihevitra hoe tena olona sarotahotra be, nefa za koa malala fa misy ireo tahotra kely vitsy izay mety hatrehako zao amin'ny fiainako. Ary tsy te hiatrika izany satria tsy mino fa Andriamanitra no mitady izay ananantsika izany karazana tahotra zany. Za mino fa mitady antsika ho sa izy, mahery fo, mahatoky, sy feno finoana. Sa mahery fo, mahatoky, sy feno finoana. Tiany andeha sika miaraka amin'ny loha mitraka fa tsy miantona fotsiny.
tia mba andeha misy tanjony sika fa tsy mianjonanjona fotsiny tsisy familiana eny ka ho lasa tsy tia ny tanantsika ikiravoravo fotsiny tia ny enjany sika tsy tia no tsy tafa hetsiky ny tahotra sika fa tia ny hetsika sika dia anome asorana ny devoly foana isan'andro za tsy atahotra tsy mba atahotra ao inona no azony olona atao amiko raha Andriamanitra no momba iza no afaka anohatra raha Andriamanitra no eo anilako iza no atahorako Alleloia ory Joyce tsy haiko izay zavatra hitranga iza no malala za koa tsy malala hitanareo zao na dia mihevitra azy ianao hoe malala tsy mitombony izany Andriamanitra no teny tamiko hoe tena mety laza taminao izay tranga izy fa tsy niteny hoe roviny izany ka dia tsapaina tahaka ny olona rehetra ihany ianao ny forononao ndray izany Andriamanitra tsy tenanao izany tsy nitranga mihitsy izany tena mety ho adinao azy izany tahotra traiza moa no eketsika amin'ny fiainantsika raha eo mivavaka zao amin'ny anaran'i Jesosy mba ho ny karaza tahotra rehetra izay avelanay amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny akamoana na satria izay niady tamin'izany ela loatra dia tsy fantatra intsony izany ankehitriny mivavaka mba hanehoanao anay izany tsirairay ahafahanay manohatra sy mijoro manohitra ny tahotra mandra-pahafaka hitateraka ny amin'ny fampijaliany amin'ny anaran'i Jesosy amen marika 12 dia ho toy ny soratra masina fototra amin'ity herinandro tiako tenena betsaka aminareo ty mba hivoanareo eto miaraka amin'izany eo am-ponareo eo amin'ny 12 tsy tena mahafinaritra ve ny tafaraka eto amin'ity herinandro ty ary Jesosy namalika nanao taminy hoe manana finoana an'Andriamanitra tiako izany dia afaka mitoy ihany sika dia mamaky lasaiko aminareo marina tokoa nazovy ny ilaza amin'ity tendrombohitra ty hoe mifindraka menjerana an-dranomasina mila milaza zavatra nareo ka tsy mianahana ohatra antsika izany rapitso dia ino fa ho tonga ny zavatra lazainy dia ho azony izany ho atao ho azy izany ny amin'izany antony izany no ilazako aminareo fa ninonino nangatanareo amin'ny vavaka mino matokisy sy manana antoko fa omena anareo izany ary ho azonareo izany dia mety ho afaka maneho izany koa ohatra tsara tena ajanona eo aloha ry Joyce ary raha mitsangana mivavaka nareo ka misy olana nanareo alahelo raha manana zavatra mampalahelo ny hafa ianao ninonina mampalahelo ny hafa mamela azy avelao zany ajanona zany avelao zany andeha mba hamelany renareo izay any an-danitra ny faontanareo koa ary ny famelanareo no anafaka azy ireo sy amela azy andeha azo vakina koa ny fahina amin'ny 20 nefa teny aminareo azany ilay hoe raha sy nefa kanefa ao amin'ny baiboly mahatonga antsika tena manao fahasamihafany eto tany fa raha tsy mamela eloko ianao dia ny rainareo izay any an-danitra koa tsy amela ny elokareo sy ny azosoanareo zao hitanareo tsy misy misteriny amin'izany izany zao dia tsy mila fahalalana na fandikana manokana tsy mila fanambarana akory raha manana lahelo amin'olona ianao na amin'ny zavatra ray tezitra nangidy belolom-po ninonino izany dia hoenao hoe tena Joyce mbola tsy mitovy amin'izay natao tamiko izany ainao hoe nahoana satria tsy tianao izany hoe ny finoanao tsy hiasa satria ny izy mijanona amin'ny karazana fihetsem-po sy fahatezerana aman'olona izay mety manana fotoana tsara ny velany any ary tsy miraharaha kory hoe ianao kay tezitra amen sasany aminareo azo zao tezitra amin'ny olona izay efa maty izany ve tsy tena dalàna izany aloha dia tsy hanampy
manana finoana foana amin'Andriamanitra, tena tiako izany. Zany tsy miteny hoe manana finoana mandra-pananana olana tampoka izay mety lehibe indrindra. Manana finoana mandra-piandrasanao fotoana elany amin'izay ilainao ataon'Andriamanitra. Manana finoana mandra-pa ho tsirarin'ny fiainana. Manana finoana mandra-pitondra n'olona ratsy ianao. Manana finoana mandra-pahatonga ny fahavalonao ho taina lavitra noho ianao. Tsisy hoe mandra-pahatonga. Tiako izay nolazainy deviny amin'ny finoana. Hoy izy hoe ny tokana, ny farany tokana ilay an'Andriamanitra amin'ny finoana, ilay fanehoana izay zavatra ninona marina. Amen. Raha miteny hafa izany, raha mino an'Andriamanitra ho an'ny fiara ilaiko dia azoko izany fiara ilaiko izany dia tsy mila manam-pinoana an'izany intsony afaka mampiasa ny finoako amin'ny zavatra hafa. Fa mandra-pahazoko ilay fanehoana, zavatra tokana izay azoko azonina dia tsy ny analavan'ny fiandrasako na izay mety hamafin'izany, tsy ny lainga an'ny Satana, ny zavatra tokana izay afaka manaka anahy. Dia rehefa mahazo ilay fanehoana aho, ka na dia maty asika amin'ny finoana an'Andriamanitra amin'ny zavatra izay tsy tonga atsika ho mivaingana mihitsy Andriamanitra, ho faly foana ihany. Izao nareo tsy faly tsony mikasika izany. Araka izany voalazako izany izao, io fa matahotra nareo. Iverinao fa tsy azoko izany izao. Fa jereo izao ilay resaka, jereo kely ny marina tsy izay zavatra azontsika no mahafaly atsika, fa toetra-pinoana feno izay iainantsika izany, ary ao amin'ny fahatokinan'Andriamanitra izany, ahitantsika hafaliana sy fiadanana. Romana 5:17 milaza hoe ny fifaliana sy ny fiadanana dia hita ao amin'ny finoana. Zany tsy milaza hoe ny hafaliana sy fiadanana dia hita ao amin'izay rehetra tadavinao. Ka afaka ny faly fotsiny ianao amin'izany raha manana fofeny finoana arak'izay tianao, rehefa manana ilay zavatra fotsiny ianao, ary haiko fa mety sinonareo izany fa marina izany, sika mampahonena ny tenantsika eo am-piandrasana. Afaka miandry amin'ny fisalasalana sika na tsy finoana na koa miandry amin'ny fo misy finoana, milaza hoe Andriamanitra, mino fa miasa ianao izao. Ary za mino fa tsy olo ianao ka andainga, ary mino fa tsy ho tary ianao. Ary za mino fa raha izao tsy maintsy natao ahy dia ho atolotra ho ahy izany ary tsisy ahasakana. Dia avy eo afaka manampy izao ianao hoe Andriamanitra, raha tsy tianao ananako izany dia izay koa no tiako. Satria ny marina dia izao ino izao izany hoe raha nivavaka ampinoana ianao ka manam-piniavana ny andry, ary ny zavatra nangatanao dia tian'Andriamanitra ho anananao marina, dia ino moa no mampananao izany? Satria tsisy olona sakana azy. Tsy misy devoly, niza, tsisy ahasakana.